Sehatra ny zavakanto ny sabotsy avy izao no hotanterahana etsy amin'ny lapan-ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny fifaninanana dihy izay karakarain'ny CLUB DIH'ART Talenta maro no hivoaka ao anatin'ny fotoana io. Zato mahery ireo mpandray anjara amin'ny fifaninanana deuxième Grand Prix de Madagascar de danse sportive izay hotanterahana ny sabotsy izao izay karakarain'ny avy amin'ny CLUB DIH'ART. Anisan'ny miavaka ny fifaninanana satria dia maro ireo mpandray anjara amin'izany, anisan'izany ny tsy ny solon-tena avy amin'ny faritra ka ankoatra ny eto Analamanga dia hita ihany koa ny avy any Mahajanga, Diego, Mahamasina, Fianarantsoa, Ambositra ary Antsirabe. Deuxième Grand Prix de Madagascar de danse sportive dia compétition nationale à point izay zany aloha ny anankiray no izao ary ny open latine. Ny compétition nationale à point dia ny compétition nationale zay dia mandray anjara daholo zany ireo danseur avy amin'ny lapan-ny ary manomboka amin'ny diskely dia nasiana ny classe d'âge hoe izay. Izany hoe ankizy manomboka efataona dia efa afaka mandray anjara mba hijerevana sady ny relève ao anatin'ny danse sportive ka ao ihany koa ny classe d'âge ambony misy ny rehetrarehetra hatrany amin'ny ny cadet junior ary ny senior izay no mirahany amin'ny sport na discipline hafa fa amin'ny anay dia hoe juvénile, junior, leofa ary adulte. Izany hoe hatramin'ny 18 taona miakatra raha manavaka mandray anjara. Anisan'ny hampiavaka ity fifaninanana ity ny fandraisan'ireo ankizy efataona ka hatramin'ny 7 taona anjara amin'ny fifaninanana izay mbola tsy nisy tamin'ny fifaninanana andiany voalohany izay natao tamin'ny taona 2012. Ka amin'ity andiany faharoa ny fifaninanana ity dia ny danse latine no andraisan'ireo mpifaninana anjara ka amin'ireo izay liana dia mbola misokatra ny fisoratana anarana.